Miarabana ny tokantrano manaraka ny meteotsika ny anomboana anazy mahakasika an'ilay rivodoza tamin'ity an'ity dia ny voadraingana zany ny vaovao mahakasika ny rivodoza ity ary nahazo anarana izy tamin'ny androany tany amin'ny roa tany tseny izao no anaran'ity rivodoza ity araka ny hitantsika amin'ny sary izao moa zany ary toy izao ny mombamomba azy raha ny fohibeny aloha tamin'ny efatora ariva teo dia tany amin'ny 720 kilometatra atsinanana somary avaratra atsinanana Sambava zany misy azy ny rivotra miaraka aminy dia 80 kilometatra isan'ora izay raha natapitotra hatrany amin'ny 10 kilometatra isan'ora mikisaka miakandrefana izy ity ary mahafaka hatrany amin'ny 80 kilometatra isan'ora tombanana rapitso izy zany no hiditra an-tanety rapitso vao maraina be zay eo anenany amin'ny Voimara sy Antala araka izany dia toy izao ny filazana loza mahakasika an'ity loza ity zany filazana lokomena ho an'ny faritra Pianasava ny faritra Analanjorofo ary filazana miloko mavo kosa na loza manambana ho an'ny faritra Sofia Alaotra Mangoro ary ny faritra Atsinanana ny fisian'ity andro ratsy ity no mamatry ny toetrandrontsika eto Madagasikara amin'ny ankapobeny ary vokatray dia mahazo vahana tanteraka zany ny orana amin'ny tapany avaratry ny nosy iny indrindrindrindra moa zany ho an'ny faritra izay olalovan'ity andro ratsy ity amin'ny ankapobeny dia misy ihany koa ny fampitandremana mahakasika an'izay abetsahana rotsakoran'izay manomboka ho an'ny rapitso ka hatramin'ny alahady any amin'ny faritra vitsivitsy eto Madagasikara ny toetrandrontsika ho an'izay rapitso izay manorana matevina ny andro ny faritra Sava Analanjorofo ny faritra Atsinanana ary ny faritra Sofia mety araikotra izay ho any amin'ny faritra Diana hitatra tsikelikely ho an'ny faritra ny Voatany sy ny any amin'ny faritra Boeny izay orana izay ho an'ny rapitso maraina ny andro kosa dia maina tanteraka ny andro ho an'ny rapitso tolakandro mitohy hatrany ny orana ho an'ny tapany avaratra andrefan'ny Madagasikara zany hoe ny faritra Sofia ny faritra Boeny ary ny tapany atsimo amin'ny faritra Diana misy ihany koa ny orana ho an'ny faritra Atsinanana sy ny faritra Vatovavy ary Fitonany mitatra ho an'ny Voatany ihany koa izay ny faritra Analamanga sy ny faritra Vakinankaratra Itasy ny faritra Moronmania ary somary atevina hatrany aloha ny rotsakotrana amin'ny ankapobeny amin'ireo faritra tapany avaratra andrefana sy ny voan'ny Atsinanan'ny Madagasikara izay ny aminy kosa dia maina tanteraka raha ny maripana ho an'ny rapitso dia amin'ny 420 degré celsius eo an'ny faritra Vakinankaratra sy ny faritra Analamanga ary miakatra hatrany amin'ny 20 kosa nefa ho an'ny faritra Mahatsiatra ambony ny tapany avaratra Atsinanan'ny Madagasikara kosa dia miena midina hatrany aloha zany izay maripana izay satria dia tafidina hatrany amin'ny 20 degré celsius ny any amin'ny tapany atsimo andrefana kosa misy mahatratra hatrany amin'ny 19 degré celsius indrindra ny amin'ny faritra atsimo andrefana izay ny andron'ny zoma dia mbola mitohy hatrany ny orana amin'ny ilany Atsinanan'ny Madagasikara ray manontolo iny ho an'ny faritra Sava sy Diana kosa miverina manomboka maimaina izay andro izay ny oram-baratra mitohy ihany koa ny faritra Melaky Boeny sy ny faritra Betsiboky mahazo izay koa ny faritra Bokolava ny ilany andrefan'ny faritra Vakinankaratra ho an'ny tany Madagasikara kosa faritra Analamanga sy ny faritra Itasy ary ny ilany atsinan'ny faritra Vakinankaratra dia mitohy ihany koa ny orana malefaka ho an'izay andron'ny zoma izay ary ny ambiny kosa dia maina tanteraka ny andro ny maripana vinavina dia eo amin'ny 12 hatramin'ny 20 any Voatany ary 9 hatramin'ny 13 ny tapany atsimo Atsinanana misy fiakarana kely ny any amin'ny tapany avaratra Atsinanana sy dia tombanana hiakatra hatrany amin'ny 18 amin'izay andron'ny zoma izay hatrany mbola mijanona ho 13 degré celsius kosa ny maripana any amin'ny tapany atsimo andrefan'ny nosy ho an'ny andron'ny sabotsy kosa indray mbola andrasana hatrany ny orana amin'ny ilany Atsinanany nosy ary mbola tombanana tevitevina hatrany izay amina faritra sasany torak'izay koa ny any amin'ny tapany avaratra andrefan'ny Madagasikara iny misy ny orana izay mety ho araikotrika miainan'izay ihany koa ny Voatany ny mbola faritra maimaina zany dia ny tapany atsimo andrefana zany ny faritra Menabe atsimo andrefana faritra Orombe Anosy ary ny any amin'ny faritra Andoy ny maripana voavinavina amin'izay andron'ny sabotsy izay 12 ka hatramin'ny 20 any Voatany zany hoe mbola somary mijanona mangatsiatsika ny andro zany ho an'ny Voatany izay raha toa ka any amin'ny 17 ka hatramin'ny 20 any ilany Atsinanana ary 13 ka hatramin'ny 19 kosa izay ho any amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara izay ny meteotsika mandritry ny 3 andro avy raha fitsiraiko fotoana manaraka